fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbasana satria maharitra mandrakizay izy. Ho amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Miarabantsika ary namako malala amin'ity fihaonantsika ity. Herinandro vaovao indray no misokatra manoloana antsika. Mino aho fa manana viana vaovao, manana tanjona vaovao ary manana fikasana tsara ny rehetra amintsika tsirairay avy. Lohahevitra andro any mitondra ny lohateny hoe ny famonjena feno ho an'ny zanak'Andriamanitra. Famonjena feno ho an'ny zanak'Andriamanitra. Atolotr'Andriamanitra ny zanany tsirairay avy. Ao amin'ny Hebreo 7:4 sy 5:20 efa novakitsika teny am-piandohana manao hoe fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Tsy havelan'Andriamanitra raha tsy voavonjy ny zanany. Efa namboarin'Andriamanitra hatrany amin'ny fanorenana izao tontolo izao ny famonjena sy ny famonjenanao. Eny, ny famonjena ny taranak'olombelona rehetra mifandimidimby eto amin'ity tany ity, na mbola misy génération firy, taranaka firy, aorianan'ny fahavelomantsika, efa vitan'Andriamanitra ny planina ho famonjena antsika. Nanolotra ny tenany teo amin'ny azy fijaliana Kristy, mato anao, mato ahy izy, izany dingana lehibe sorona mitondra ny fahotantsika. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:9-12, haintsika rehetra tsy enjery. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay no dingana voalohany nataon'Andriamanitra ho famonjena ny taranak'olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mateo amin'ny azo fijaliana. Ny dingana faharoa indray, fantatsika fa niakatra any an-danitra Kristy, any izy mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra, ary ny ataony dia izao manao fisoronana sy fifonana ao antsika arak'ilay andininy voatokana ao amin'ny andro any. Amin'ny Hebreo, mifona ho antsika izy ka izao mahavonjy izay manatona azy amin'ny alalany, mahavonjy izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy. Raha mifona noho ny eloka ataontsika isika, noho ny fahadalana izay vitantsika, dia raisin'ny Kristy ampitiavana. Tsy mijery olona izay mitalao aminy Kristy, tsy mijery fotsiny ka ireo olona ireo nefa dia izao mangovotra noho ny fahotana ary mitalao famondram-po ho an'ny tenany manokana. Azo antoka ny famonjena ary namana malala, ary tsy misy antony tokony havery antsika tsirairay avy. Ny tena olana eo amin'ny fiainantsika dia tsotra ihany ny resaka fahotana, resaka fahotana. Ary eo nanambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 5:20, Romanina 5:20. Teo amin'izay niabiaza ny ota no nitombon'ny fahasoavana. Ina moa ny hevitra izany? Tsy misy fahotana izay tsy voarakotry ny fahasoavan'Andriamanitra. Andray ohatra kely tsika izany manao hoe raha kely ohatra ny silao izany no fahotana nataoko na ny fahotana nataonao, ampo aniny fahasoavana. Raha nitombo ny fahotana nataoko na ny fahotana nataonao, ampo aniny. Raha ngeza lehibe ohatra ny trano, ampy aniny. Tsy misy mihitsy izany fahotana izay hoy Andriamanitra hoe io fahotana io dia tsy haiko no mame. Tena tsy haiko io izy Andriamanitra, vaovao amiko io fa tena tsy haiko io. Tsy misy an'izany, fa ny karazam-pahotana rehetra dia azo ny fahasoavan'Andriamanitra rakofana, izany hoe azon'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Ny olana eo amintsika dia ny fahotana. Efa nitady vahaolana ny amin'ny fahotana nefa Andriamanitra. Ary raha fidintsika kely ro dinga ampamonjena izay nataon'Andriamanitra omeny antsika dia izao, amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, ny rany nofony izay manadio ny fahotantsika, mofon'aina ho antsika isan'andro Jesosy Kristy. Zay ilay fahasoavana mandrakotra ny fahotantsika, fahasoavan'i Kristy. Niakatra ny an-danitra indray Kristy. Raha jerentsika amin'ny Jaona 1:1-7, Jaona 1:1-7, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany hoe efa manome antoka Andriamanitra garanti
fa tsy misy nininona tokony avery antsika. Amin'ny jaona voalohany ihany toko voalohany dininy eo fanombotomboany eo manao hoe manana solo vava ny an-danitra isika dia Jesosy Kristy ilay maro. Izy no avitra noho ny fahotana. Mpisolo vava antsika Kristy. Tsy misy tokony avery antsika ary namako malala. Efa omen'Andriamanitra ny antoka feno isika avovonjy antsika. Famonjena ho an'ny zanak'Andriamanitra. Raisiko aho, raiso anao fa azo antoka ny famonjena ho antsika. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay mahavonjy anay ianao. Ary azo vonjena izay Tompo, mitalao, mifona, manatona anao izay ka diovy ny fahotanay ary raiso mpazanaka ao izahay. Tanterao amin'ny fiainana tsiraray avy izany toky sy fanantenana izany. Amen.